manona indray ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra ry havana tafongona amin'ity alarobia fa 5 ny volana jona 5 amby 4 ity ndeha hanomboka izao fotoana izao amin'ny fiveranan'ny tompo isika araka ny salamo fa 4:20 andininy fahavalo hatramin'ny 2:20 farany salamo fa 4:20 ny andininy fahavalo hatramin'ny 2:20 aoka hitsangansika idera sy hanome voninahitra ny tompo hoy ny mpanao salamo Jehova Andriamanitry ny maro enoy ny fivavako mandrenesa ry Andriamanitry Jakobo Andriamanitra pinganay io tsinjovoka jereo ny tavany voahosotrao fa nindray andro eo kianjanao dia tsara noho ny arivo aleko mipetraka eo amin'ny tokotony ambaravarany tranon'Andriamanitra toy izay mitoetra ho andainy ratsy fanahy fa masoandro sy apinga Jehova Andriamanitra fa soavana sy voninahitra no omeny Jehova tsy aro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiny izy Jehova tompony maro sambatra izay olona matoky anao amen hivavaka isika indray toy izay Andriamanitra miompeo amin'ny mpanao salamo fa aleonay mitoetra ao an-tranonao toy izay ao andainy ratsy fanahy misaotra nanomeanay ny fanahy masina nanananay izany safidy tsara izany tamin'ity maraina ity misaotra nanomeanay ny fanahy masina hampahitanay ny voninahitra ao atao amin'ny tempolinao ary mbola mitarika anay koa ianao atakatra ny mahatsinotsinona anay no ny fahotana malaky mahanzo anay noho ny fitarian'ny fanahinao masina ihany dia tonga izahay mitondra ny fibebahanay amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka ka mitalao sy mangataka indrindra ny hanomezana ao anay ny fahadiovana ny famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao Andriamanitra mbola mananteny izahay fa hoeto ianao araka ny teninao satria mivory amin'ny anaranao izahay ary tsy hijeranay fotsiny na hikombombava fa hiteny aminay araka ny sitraponao no ny asan'ny fanahinao masina ihany dia ataovy miorina tsara amin'ny finoana indray izahay amin'ny fahatakarana fa anao ny fahefana ary omeo anay ny fahavononana hanompo anao amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen Luka 2:20 hatramin'ny 40 Luka 2:20 ny andininy 5:30 hatramin'ny 40 anaraka ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy ianareo aoka isikina ny valahanareo sy irehetra ny jironareo ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hinana dia ho avy ka hanompo azy ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora hiavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano ho tamina dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo amen ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen dia ny fanahin'ny tompo alerihavana hanome antsika rispo amin'ny fanompona azy mandra-piavany amin'izao afatra izao dia ny amin'izany indrindra no resahan'ny soratra masina manoloana antsika ny andininy 7:30 Luka 2:20 andininy 7:30 hoy ny vakin'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ireo mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hinana dia ho avy ka hanompo azy sambatra ireo mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hinana dia ho avy
ka hanompo azy. Mandidina ny asaramanitra malagasy isika, ary ety am-piandohana dia ety ampatsiaro antsika ampany amin'izay tantara ny firenena. Tamin'ny andro ny fanjanahantany dia mazava fa nisy fanompoana roa ny ainana teto Madagasikara. Tafiditra ny fivavahana kristianina 200 taona lasa izay dia nanarakaraka teo ny fanjanahantany. Fanompoana roa, ny anankiray dia fanompoana antery nampiarina tamin'ny malagasy mba ho tombontsoan'ny vahiny anankiray, nefa koa dia misy tombontsoantsika ihany. Mandraka ankehitriny ary zany dia isitra antsika. Navy reny fanompoana reny. Tamin'ny andro ny fanjanahantany, nisy ny atao hoe fanosehana vagon, nisy ny fanamboaran-dalana, nisy ny asa mavesatra izay tsy ary ho tononony. Fa santionely amin'ireny ohatra eto amin'ny faritra Antananarivo ny nanamboarana ny tunnel-Ambohida tokony tamin'ny taona 420 hatramin'ny 420. Firy taona zany io tunnel io zao? 20 taona, 100 taona, 100 taona io tunnel-Ambohida io. Iririavantsika mandraka ankehitriny. Fa fanompoana mafy no niaretan'ny ray aman-drenitsika tamin'izany teo ambany vahoan'ny fanjanahantany. Raha ny tunnel ambany indray dia naorina ny 230 eny taona ny faharetany vita soa ny 230 zany ny karazana fanompoana. Tsy mora ny hoe nandavaka an'io amin'ny tanana, tsy mbola misy machine avolenta. Tsy mora ny namakivaky ny tendrombohitra metsinanana anao lalam-by, fa natao zany tamin'ny andron'ny fanjanahantany. Zay ilay karazana fanompoana anankiray tena antery ary niaretana ny hirifiry. Fa ny fanompoana faharoa dia vokatry ny fivavahana kristianina dia ny fanompoana izay nateraka ny finoana kristianina nataon'ny malagasy kristianina. Asa fanompoana an'Andriamanitra ao anatin'ny fankatoavana, ny fanetretena, ny fitiavana, ny faharetana. Nisy ireo karazam-panompoana ireo. Raha ohatra ka tenenina tsotsotra dia ny hoe ny fanompoana teo anivon'ny fanjakana sy araka ny lalàna, any anankiray dia ny fanompoana teo anivon'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny mpitiavana. Izay lazaina eto indrindra dia fanoharana ny amin'ny fisian'ny mpanompo anankiray, naharitra ny andron'ny tompony avy any amin'ny fampakaram-bady, na ho tamin'ny firy na ho tamin'ny firy, ary rehefa tonga ny tompony dia faly ka nisikina dia namahana azy hanina ary nanompo azy. Izay ty perikopa manoloana antsika ity. Tantara ny fanompoana amin'ny fitiavana, tsy ny voatery hanompo no inona, fa ny misafidy hanompo ampitiavana no ankasitrahan'ny tompo. Izay ilay Salamo 420 teo, aleko mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra toy izay ao andainy ny ratsy fanahy. Misafidy hanompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana, mahatsiaro fi ny amin'izany atao hoe fanompoana ka maharitra mandra-piavin'ny tompo. Ny fanompoana eo amin'ny fiangonana. Fanompoana eo amin'ny fiangonana araka ny fampianarana ny soratra masina dia fanehoana ny endriky ny fahamasinana ary mariky ny maha olom-bovonjy. Fanehoana ny fahamasinana ary mariky ny maha olom-bovonjy. Araka ny finoantsika kristianina, ny fanompoana mantsy dia vokatra mivantana avy amin'ny fanavaozana nataon'i Kristy tamin'ny alalan'ny famonjena izay vitany. Ao amin'ny bokin'ny Titosy 2:4-12, ny Efesianina 2:2-10 dia milaza fa ny olona tonga amin'ny fanompoana ka manao asa tsara dia ny olona izay nandray ny fanavotany Kristy, ny olona izay nohariany Kristy. Asany sika voaforo natao amin'ny Kristy Jesosy anao asa tsara. Izany ilay fanompoana eo anivon'ny fiangonana, fanompoana vokariny nandraisanao ny famonjena,
Fanompona anehoanao ny fahamasinana vokatry ny fanamasinana Andriamanitra anao, ny fiantsoana Andriamanitra anao, ny fanavana Andriamanitra anao tao amin'ny Kristy, ka nanamasinana anao anana anjara fanompona manokana. Feankehitriny indraindray ary nitady azo laka dia ohatry ny very amin'izany lalatsaina kristianina izany ny fiangonana. Misy manao fanompona ankafetsena, misy manao fanompona amin'ny fialonana sy ny fifaninanana tsy mahavoka-tsoa, dia very amin'izany ny fiangonana ry havana. Hoy Luka 12:7-7. Sambatra ny mpanompo izay mahatoky sy maharitra amin'ny fanompona ny tompony. Ny fitahiana ho an'izay tena manompo tokoa amin'ny fo, vokatry ny fandraisany ny famonjena tao amin'i Jesosy Kristy, dia tsy hoe ny amin'ny fisondrotana amin'ny asa, tsy hoe ny fitombona amin'ny fahaiza-manao, tsy hoe ny fanekena sy ny fahavononana ihany, tsia, fa ny fitahiana dia ny fahatsiarovanao hoe sambatra ianao manompo. Sambatra ianao manompo, ninona anjara fanomponao, anjara asanao ty amin'ny fiangonana, sambatra ianao manompo, hotsapanao zany, ary manompo amin'ny faharetana, amin'ny fitiavana satria olom-bovonjy. Mahafinaritra ny sary eo amin'ny Jaona 7:4-5 manamafy ity soratra masina ity. Hevery tsara fa ny tompono mampisikina ny tenany, endriky ny fanetretena tsy manam-paharoa zany ry havana. Tantara dia ny fanasan'i Jesosy tongotry ny mpianany. Nanompo ny mpanompo i Jesosy. Asika saran-tsaina ve zany? Nanompo ny mpanompo i Jesosy. Mbola nidina ambanin'ny mpanompo i Jesosy mba hanompo. Voalazan'ny soratra masina amin'izany Jaona 7:5-5 zany ry havana ny hoe teo am-pisakafoana Jesosy dia nitsangana niala teo am-pihinanana, naka lamba famaona ka nisikinany ary dia nanasa ny tongotry ny mpianany. Amin'ny fomba ala malagasy dia ampianarana hoe tsy azo atao ny mampitsangakomana na dia mpiasa azy na dia mpanompo azy, fa i Jesosy eto eo am-pihinanana no mitsangana ary maka lamba famaona dia misikina manasa ny tongotry ny mpianany. Rehefa tena lalintsika zany dia mbola midina ambany dia ambany noho ny mpanompo. Izay ilay fanompona ry havana ampianariny soratra masina antsika. Fanompona izay tsy atao ankafetsena, fanompona tsy amin'ny fialonana sy fifaninanana, fa fanompona amin'ny fanetretena, amin'ny fitiavana, vokariny famonjena no raisitsika tao amin'i Jesosy Kristy. Fa raha hitodika ny fanompona eo amin'ny fiarahamonina indray isika, amin'ny maha kristianina antsika, ny fanompona izay tanterahantsika eny amin'ny fiarahamonina dia tsy enti manambara fahamasinana ihany, fa anambarana indrindra fa velona Andriamanitra. Ary misy ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ity, ianao ny mpiasa ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanompona ataontsika amin'ny hafa dia anehoana ny maha kristianina antsika. Izay ilay hoe fijoroana ho vavolombelona, andro ny tompo antsika manao hoe ianareo no fahazavana zao tontolo zao, ianareo no fanasiny tany. Amin'ny filazantsara ka ny Matthieu 5:5 dia misy ireo karazana fandraisana anjara eny amin'ny fiarahamonina tsy mpino tompo, toy ny hoe tany an-tranomaizina no vanginareo, nona nomenareo hanina, tsy nanan-kitafy no tafianareo, narary aho no vanginareo. Dia hoy izy mamarana ny hoe izay nataonareo tamin'ny reto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko koa. Ny fanompona eny anivon'ny fiarahamonina dia tsy hoe fanompona ara-pivavahana ihany, fa fanompona ara-tsosialy sy maha-olona mitodika amin'ny hafa. Ankehitriny rehefa hitady asa ny olona, ny mahamaika dia ny hoe ohatrinona ny tombony ho azoko, ohatrinona ny karama, raha manao anio dia inona ny takalony. Roviana no omenareo fisondrotana na amin'ny asa
na mikarama. Izany no mamaiky fa tsy ny hoe ahoana ny afahako manatanteraka ty asy ty osoan'ny mpiarabelona. Izay ry havana ny fanompoana eo amin'ny fiarahamonina iantsona antsika kristianina ka anavan'Andriamanitra antsika tsy hitovy amin'ny manompo azy sy ny tsy manompo azy. Ndraindray moa zany fitenenana zany dia mifono fifaliana ny amin'ny hoe manana tombontsoa manokana. Tsia, raha tononona koa ny hoe hafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra dia ny fampijoroany ianao hiavaka eny amin'ny fiarahamonina. Ho mpanompo manambara ny fisiany ny fanjakan'Andriamanitra, tsy miangatra, tsy mitanily, tsy misy kolikoly. Raha tononona zany tsy hoe ianao ho tahina manokana fotsiny satria manompo an'Andriamanitra, fa ianao arotsaka an-tsehatra toy ny zanak'ondry avoan'ny ambodi any amin'ny toerana misy ianao. Kristiana ry havana tokony hanompo amin'ny fanajana, amin'ny fanetretena ny hafa. Ny mpanompo amin'izao fotoana izao dia mety hoe mpampianatra, tena mampianatra tsara manabe ny mpianatra hiadidiny. Ny mpanompo eo anivon'ny fiarahamonina, mpanompo kristiana dia toy ny hoe mpitsabo tsy mba manararoatra ny fahavoazan'ny hafa. Ny mpanompo eny amin'ny fiarahamonina dia irony karazana mpanao politika manompo vahoaka fa tsy mitady tombony. Ety am-pamaranana ry havana, Andriamanitra tsy miantso antsika ho mpijery fotsiny fa ho mpanompo. Manomboka aty amin'ny fiangonana, tsy ilay mitsangana sy mipetraka fotsiny ianao dia raisy nitsodrano ndeha hody. Tsia, Andriamanitra tsy miantso antsika hitaza fotsiny fa miantso antsika mba hanompo izy ary hanompo haharitra hatramin'ny farany. Andriamanitra tsy miantso antsika hijanona ato anaty rindrina efatry ny fiangonana anangana ny faneva maha-kristianina, fa andehany amin'izao tontolo izao hanompo an'Andriamanitra toy ny efa fanehoana ny fanjakany misy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Izany miantson'Andriamanitra antsika. Ao tsika tsy ho mpino fotsiny fa ho mpanompo indrindra koa, manomboka aty amin'ny fiangonana, amin'ny fahendrena, amin'ny fanetretena, amin'ny fitiavana. Aoko tsika tsy ho kristianina anarany fotsiny fa ivoaka izao fiangonana izao ka heritreritra ny ason'ny hafa fa tsy ny ason'ny tenantsika ihany. Sambatra sika raha ho hitan'ny tompo miambina mandra-piaviny amin'ny fanompoana sy ny fijoroana vavolombelona izay ataontsika. Tsarovy ary fa voavonjy ianao ka manompo ary tsy manompo ho tombotsoa ny tenanao, fa mpanompo ho tombotsoa ny fanjakan'Andriamanitra sy ny olona manodidina anao. Amin'ny fotoana anankiray izy anatonanao, ampisakafo anao ary hanome anao ny valisoa tsara indrindra dia ny satroboninahitry ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra lehibe ny fitiavanao, misaotra fa noporofonao zany tamin'ny tenina fafonao tamin'ny fiangonana, na izay nanatrika amin'ny vantana na izay manaraka amin'ny fampielezana samihafa. Misaotra fa tsy tianao izay hitoetra amin'ny finoana tsy mahavokatra, fa tao aminao ho mpino tonga amin'ny fanompoana ary hanompo anao mandra-piavinao. Dia ho tovinao aminay Tompo ny teninao amin'izao vanim-potoana manodidina ny asaramanitra izao. Ry Andriamanitra pahary sy tompon'ny tantaro, misaotra anao zay no ny fitiavanao ny sy ny fitantananao an'i Madagasikara tao anatin'ny fotoana sarotra sy anatin'ny tantara feno zavatsarotra ny fanjanahantany, tsy niala tamin'ity nosy ity ianao. Misaotra anao no nahafahanay niala tamin'ny fanjanahana ary ny aina anaty fahareovantena na dia mety hiambaran'ny betsaka ho saritsariny ary zany ankehitriny. Misaotra n'ireo ray aman-dreninay tany aloha sy ny olom-pirenena nijoro ny ady ary nanolotra ny ainy ho an'ny fahafahana sy ho an'ny fampandrosoana ny tanindrazanay. Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra amin'izao fotoana ny asaramanitra izao, tsapanay fa mbola maro ny olana mianjady amin'ny firenena, mbola iainanay ny fahantrana, ny kolikoly, ny fitiavatena, ny tsirarina, ny tsy fananana fahavononana anompo marina. Maro ireo zanaky ny firenena mandositra ny fahorian'i Madagasikara ary mitady fialokalofana any amin'ny firenekafa. Enina dia mbola iaina ny fanandevozana zany
dia aleony nisy safidy an'izany. Noho izany mitodika aminao izay ankehitriny, mamindra fo amin'ny Madagasikara ary Tompo, esory aminay ny toe-tsaina maloto sy mandroba firenena, ampitomboy amin'ny fahendrena sy ny fahamarinana ireo mpitondra anay ankehitriny sy ny ho avy rehetra. Omeo fanetretena sy fahatahorana anao izy ireo. Velio mindray ny fitiavan-tanindrazana ao am-pony malagasy, aoko ho taranaka tia marina ny firenena sy vonina hanompo amin'ny fahadiovampo ny olom-pirenena malagasy. Jereo ny taninay sy ny zavaboary manodidina azy. Aoka hitombo indray ny famokarana eto amin'ity tanindrazana ity, mivavaka indrindra ho an'ireo mpamboly sy tantsaha maro anisy izahay, dia ho arovanao koa Tompo ireo ala sy ny arena voajanahary rehetra, na an-tanety na an-dranomasina na an-dranomamy. Aoka koa ny fiangonanao eto amin'ity nosy ity, ho fanilo sy ho fahazavana, ho sira, ho fanasina, ho feony marina sy fideranana ao Andriamanitra. Rainay Tompo be fitiavana ianao, ampianaro izay malagasy hanompo tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny asa sy fiainana andavanandro koa. Aoka ny fahaleovantena ho azo ho ampiasaina ny mponanao sy hanasoavana ny firenena. Jesosy Tompo, feno ny fonay raha mieritreritra ny Madagasikara sy ny malagasy rehetra. Fahafezinay ny vavakay amin'ny nampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay anasahanao anay, ary mamelana ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny fahatokiana ny jodrantononona amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'ny fifaliana no ivoahanareo, ary amin'ny fiadanana no hitondrananareo. Mandihana eo ambanin'ny fahefan'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.